antsika rehetra natokantrano zay manaraka ny TVM télévision malagasy amin'ity sabotsy tolakandro ity fandaharana ara maro seo le vanianany mpanakanto maro samihafa no arahinao zao tolakandro izao tanora FNJK zareo no vahintsika tao anatin'ny fandaharana hira moa zany dia efa hoe tanora ara-pilazana tsara ry zareo reo miarabanareo tonga soto anatin'ny fandaharana. Miarabanareo dia makasitraka nandrainay tompoko. Miarabanareo tompoko. Nareo moa zany anisan'ny solotena ihany sa hoe nareo rovavy rery ny ao anatin'ny tanora ny FNJK? Solotena ihany zay tonga eto fa mbola maro ny ihany. Dia le FNJK zay hoe mba alavao kely azafady tompoko satria be dia be zao tsy mahafantatra hoe inona moa zany tanora FNJK zany, tanora maninona zany, tanora mihira fotsiny sa hoe tanora manao zavatra hafa? Ny tanora FNJK dia tanora izay mitoro filazantsara marina sy feno. Dia ny fanalavanan'ilay FNJK fiangonana naorin'i Jesosy Kristy. Fiangonana zany hoe mipoitra vao amin'ny fiangonana zany nareo raha azoko tsara e? Eny tompoko. Fiangonana FNJK. Aiza hoe zay misy zany fiangonana FNJK zany? Fiangonana FNJK na fiangonana naorin'i Jesosy Kristy dia ao Ambanidia Volosarika. Volosarika. Dia sary antaonareo dia ao daholo zany nareo rehetra zao? Eny tompoko. Misy mpikambana firy ao anatin'ity tanorany FNJK ty? Maromaro ihany izay. Maromaro. Olona tsy mahay manisa hoe maromaro fa ny salan-taona kosa angamba mety fantatrareo hoe misy hatramin'ny 5 taona hatramin'ny 20 taona? Ny manomboka 11 taona miakatra. 13. 13? 13 koa mbola anatiny. Nen'izy ny tena marina. Ny 13 e? Ny 13? Ie. 13 zany dia ianareo hoe mbola mampiditra mpikambana amin'izao fotoana zao sa hoe zay te hiditra ve mahazo miditra sa vao sivana ihany ny mpikambana miditra ao aminareo? Rehefa hanjakan'ny fanahy masina dia afaka miditra ao aminay daholo tanorany FNJK. Rehefa hidiran'ny fanahy masina dia afaka miditra ao daholo. Dia antsika naraka hira anankiray aloha ara dia avy eo toy izay resaresaka satria ohatran'ny mahafinaritra amin'ny resaka amin'ireto FNJK reto
ena raha mandeha hatrany ny fotoanantsika moa zany satria tanora zao no miresaka eto dia antanitsika amin'ny fomba tanora ry zareo hoe ianareo ve ao anatin'ny mpikambana FMJK hatramin'ny 30 taona hoy ianareo teo ny zokiny a misy mpivady ve misy mpisipa ve Ie misy mpivady ao amin'ilay izy. dia mpisipa koka valiana zay Tsisy ka. tsisy mpisipa tsisy hoe ianona ohatran'ny tiatiko fa ohatrany ahoana reny atao hoe tsisy mbola mifampikoto zany tao anatin'ny ty tarika anareo ty manahoana fomba fitezaina ao anatiny fampitezana moa zany fa izy fitezaina e Fitezaina arasoratra masina ilay izy aloha satria voalaza amin'ny baiboly hoe tsy azo ataony manao sipa aloha premièrement satria fitsangajangana ilay izy. tsy adevitra amin'izany tsika aloha fa samy manana ny eritreretiny ao anatin'izany fitsangajangana sy fanaovana sipa zany fa rehefa fidèle kosa moa ianao dia fanao sy Jesosy zany ka inona moa ny olana fanontaniana manaraka dia hoe ianareo anatin'ny FNJK ve manahoana ny fomba hitorianareo teny a hitorianareo ny filazantsara ho an'ny olona rehetra amin'ny fomba fitondran-tena amin'ny fomba fitafy amin'ny rehetrarehetra mihitsy amin'ny endrika ivelany tsy manao mini-jipo tsy manao pataloha Ie, zay ny masina tena hoe ao daholo ny fahamasinana rehetra dia rehefa mitory ny filazantsara zay dia torianay daholo ny zavatra voalaza ao amin'ny baiboly mitory ny teny tsy misy klemy zay a sady ny fahamarinana rehetra voasoratra ao mihitsy ny torianay. eny ny olona moa zany indray tsy maintsy misy foana ny solafika satria zay maha-olombelona dia tsika sy entokely vetivetinay dia antaniny mety hoe manahoana ny fanaram-potoana zareo rehefa avy eo tany banavuje ulumarube timifiti tavanulu timanao kulikuli familanao hibebake bokanabuani nitututia tani banavuje ulumarube timifiti tavanulu timanao kulikuli familanao hibebake zobarakonao tuilakile zobarakonao haru petera domini mi beba haru kesami haru bisa mendarani Jesus Christi hianarare chambazu bambelanda delukareu rewandai mi fanno mesena fanai masina haru petera domini mi beba haru kesami haru bisa mendarani Jesus Christi hianarare chambazu bambelanda delukareu rewandai mi fanno mesena fanai masina valivalilai ravoravo ni funeta vudutsamy fahotana tsy mahasoanay mana mavely bevata no ny fanavuta vavake amin'ny fatura terao angalazao umbevuninaitse terao angalazao umbevuninaitse valivalizai ravoravo ny funeta vudutsamy fahotana tsy mahasoanay mana mavely bevata
mangalaza nony fanavota vavake aminy fatura tera mangalaza ungo voninaitse tera mangalaza ungo voninaitse tera Jesus Christi Hallelujah tera Jesus Christi Hallelujah tera Jesus Christi Hallelujah tera Jesus Christi Hallelujah 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 tera Jesus Christi Hallelujah tera Jesus Christi Hallelujah tera Jesus Christi Hallelujah tera Jesus Christi Hallelujah 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 Maraparana sady fandarantsika amin'ity sabotsy tolakandro ity satria fa maro dia maro zao ianareo no te latsaha fanamasina atao anatin'ireny hira nandeha maro samihafa reny a filazantsara moa zany toroy ny eto tory ny filazantsara ho an'ny olona rehetra ho anareo zany zao efa vonina tsara nareo tory an'izay Ie. ny filazantsara inona zany filazantsara ny John sa Luc sa Matthieu no torianareo zany Asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahafalo amin'ny telopolo le izy. zay ihany zay ihany no toriana Ie. akoatra zay tsy toriana zany fa atao inona zany akoatran'izay ve zany atao haingana baiboly fotsiny ve zany reny boky maro samihafa reny Toriana e daholo ka na ny momba an'i Jesosy Kristy na ny filazantsara izay torian'i Jesosy Kristy. atorin'ny apôstôly Iny ny torian'ny apôstôly ihany koa. apôstôly Paoly naseo Paoly vazivazy tsy maintsy mandeha ambanahoana mety atao hoe fandaharanareo amin'ity programma moa zany maromarina kokoa ho an'ny olona zay te ahazo haim-panahy amin'ny alalan'ny hira torianareo Ny programmanay amin'ity dia ny alakamisy 20 août dia ny zoma 21 sabotsy 22 dia ny alahady 23. inona ny zavatra hita ao anatin'ireo andro ny tany isainareo hira fotsiny ve sa misy fivadikanina sa misy vavaka tendrombohitra sa inona ny zavatra hita ao anatin'izay Misy fampianarana ho ataon'ireo pastera. inona ny antony mahatonga hoe ndao tsika no antiantsika ty ao anatin'ity andro ity Izay andraisan'olona rehetra famonjena feno sy fiainam-baovao le izy. zao arane reseo lahatra ny olona mba handray an'i Jesosy Kristy arany satria ianareo moa zany zao efa ao anatiny efa nandray ianareo misy olona zao mbola tsy nandray fa mijery an'ity fandaharan'ity dia mba reseo lahatra hoe izy Raha mandray an'i Jesosy Kristy moa zany dia anisany anova ny fiainanao aloha ny izy. Ary raha misy olana eo amin'ny fiainanao dia anome vahaolana ho anao koa izy ary aro anao. zay tsy resy lahatra amin'izay kosa dia efa mila délivrance enjana be kosa angamba raha tena marimarina kokoa eto ary ny fanentanana ho an'ireo tanora mitovy aminareo mba ahay fetena eo anivon'ity fiainana mandalo ty Manasana rehetra, manasantsika rehetra tanora rehetra izay mijery n'ity fandaharana ity fa tena mila anao Jesosy Kristy mila antsika rehetra satria rehefa anjakan'i Jesosy Kristy tsika dia izy no afaka hanampy antsika rehetra sy afaka hitari-dalana antsika rehetra izay lalana le antsika rehetra dia manasa antsika rehetra ho avy. avy any aminao hoe tsisy afatra Teny teo daholo le izy. raha misy ary olona te hoe hiantso anareo na koa hoe te hijery hanatrika an'ity fety tsy fety moa zany fa fitoriana zay karakarainareo ty dia firy laharatarby ny Facebook azo antso foana ve na dia efa 12 sasany alina ary Ny lahara aloha dia 034 72 368 21. firy 034 72 368 21. ary amin'ny Facebook FNJK koa mipazon'ny fiangonana. FNJ ahoana epele kely eo le FNJK io Fiangonana naorin'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. FNJ ohatrany hoe Jesosy ka ohatrany hoe ka zany ohatrany hoe Jesosy Kristy. ohatrany hoe kaki Jesosy Kristy. Jesosy Kristy Kristy izy raha zay fa tsy hoe Jesosy Kristy ka lasa hoe jikara izy raha ohatra ka zay dia zay moa zany natao hoe ny fotoana niarahana tamin'ireto tanora reto
androany kasitrany ianareo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana dia mananteny izay fa ho feno fanahymasina tokoa zay olona tonga hijery anareo amin'ny rehetrarehetra na tsy tonga raha tonga dia tsotro ambavakany fa tonga foana ny fanahymasina miaraka amin'izareo reo dia amin'ny herinan'io tsika dia vahiny hafa no miaraka amintsika mpanakanto hafa fa zay aloha zany mamarana fandaharana tamin'ity sabotsy tolakandro ity dia manao mandram-peona tompoko amin'ny manaraka indray